Fa ho an'ny fikambanana fafsainky kosa indray moa dia nambaran'izy ireo fa ny kabary iarahana azy no ahitana vokatra taorian'ny fiafaran'ny fivoriam-be ara-potoana sy tsy ara-potoana teniviny antenimieram-pirenena iteny ary dia mitohy ny fanaovana asa sosialy ihany koa sy ny fananganana fotodrafitrasa any amin'ireo fokotany maro manerana ny boriboritany fahadimy iny. Mifototra amin'ny fampandrosoana ny firaisana isa-pokotany eny amin'ny boriboritany fahadimy ny fikambanana FAF5 ary ho fitohizan'ny asa sosialy dia nidina ifotony teny amin'ny elakelan-trano manerana ny fokotany Ambatomaro sy fokotany Andresoro ny solombavam-bahoaka Rahodina Naivomivady izay sady filohan'ny fikambanana FAF5 sy ireo mpiara-miasa aminy nanatanteraka asa sosialy ny farany herinandro teo. Tao amin'ny fiangonana Assemblée de Dieu Ambatomaro Fitiavana no nanatanterahany asa sosialy voalohany izay nanomezany vatomamy sy kojakoja-pitafiana ho an'ireo ankizy sahirana miisa 20, vary sy savony kosa ho an'iray aman-dreny sahirana miisa 20 ihany koa. Tamin'izany ihany koa no nanambarany ny anampina ny fokotany Ambatomaro amin'ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa anamboarana ny lalakely mirefy 100 metatra izay efa tena simba ka nanomezany simenitra sy fasika ary vato mba hanamavanana ny fasahirana ny mponina izay mampiasa ny lalakely ary tsinjovana ny fahatongavan'ny fotoam-pahavaratra. Namarana ny fididiana ny tao amin'ny fokotany Andresoro izay anisany nazahoan'ny lohalaharana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka lasa teo ary anisany nanatanterahana fotodrafitrasa maro ka ny EPP Andresoro izay mankalaza ny 30 taona nijoroana ahitana mpianatra miisa 900 natolotra ny taletsekoly omaly ny vola 2 tapitrisa ariary ho fanatsarana ny tokotany mpianarana ny refy 300 metatra toradroa sy tsangabato ny sekoly ary mba ho fanabeazana ireo ankizy satria izy ireo no kolokolo dimbiny vary sy lovy dimbiny ala. Nanambarana ny solombavam-bahoaka fa lara-pahameana ho an'ny fikambanana ny fanatanterahana asa sosialy sy ny fanampiana ny sahirana. Efa ngesahako foana moa zany anisany lara-piaminanay ny resaka sosialy indrindra fa ny ankizy ka ny elakelan-trano ny tetezinay ka araka nefa nampanantenay komoa reny zany tamin'ny fifidianana reny dia mitohan-trano fitsidihanay fokotany dia tahak'izay zany zao ohatra tany Andraisoro dia nisany nahazo izy ireo tamin'ilay fampanantenana ataoko dia atolotsain'ny EPP Andraisoro zany le 2 tapitrisa ariary mba ho fanampiana anaovana ny goudron tokotany io amin'ny 17 taona zao. Mbola maro moa zany asa sosialy atao eto amin'ny boriboritany fahadimy fa Ambatomaro sy Andraisoro ary marianay fa eo amin'ilay toerana misy ny sahirana tahak'izao zany ny tena ezahanay reny no ampina. Mampitondra teny fisaoana ho an'ny solombavam-bahoaka Monsieur Rahodina Naivomivady no ny fanampiana sy ny fitiavana fa raha tsy nisy koa ny fitiavana anay dia tsy nisy zao zavatra zao ka atao tsara lazaina any amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra indrindra ho an'ny mpianatra izao fanampiana avy aminareo mivady izao. Ho an'ny fikambanana FAF5 dia mitohy hatrany ny fanatanterahana ny asa sosialy sy ny fampanantenana rehetra nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka lasa teo ary indrindra ny fijerevana ny olana mianjady amin'ireo sahirana eny anivon'ny fiarahamonina tsirairay ary miaro sy manasova vahoaka.